atsika fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika. Isika fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika noho izy roantsika sandrivaky sy asantsika miaraka aminy. Ny fianakaviana no taniketsa ipoiran'ny vocation. Déploie ton cœur et viens nous sauver. Délivre-nous de tout. Fasisika tokoa fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika. Isika fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika noho izy roantsika sandrivaky sy asantsika miaraka aminy. Fa olo raika atikoatran'isika ao aminy, fianakaviana iray ao aminy, tsy misy hevitrevitra. Ny olo no mampizara indraindray fa Andriamanitra i Jesoa lay mpiandrony tsara nanolotra ny aina olo raika. Ary ao amin'ny fiangonana ao amin'ny eglizy dia sambatra antsika mahasapa an'izay. Olo araiky atsika atambatry ny fanahy masina kamiray, olo araiky ao amin'ny Kristy. Fandaram-pampianarana iaranao amin'ny son excellence Monseigneur Benjamin Marc Caramarson eto amin'ny radio Fagniry. Magnano mbala tsara tsika jiaby agny an-tokantragno agny izay magnaraka ity onjam-peon'ny radio Fagniry ity amin'izao fotoagna izao. Fisaoragna sy fankasitrahagna no atolotra antsika jiaby. Ary anganeka ny fahasoavan'Andriamanitra no hagnampy antsika sy hagnamigna antsika amin'izay rehetra ataontsika sy amin'izay rehetra kasaintsika atao. Araka ny fagnintagna ombienimbeny natao tamintsika teto, ny Papa François ray aman-drenitsika dia namoaka lettre encyclique Fratelli Tutti, zany hoe olo raika atsika jiaby pralahy isika rehetra. Dia io taratasy encyclique ny Papa io nampifandraisy ny Monseigneur Archevêque amin'ny fihavanagna malagasy ke novelobelarigny teto amintsika ary faraintsika matetika. Dia amin'izao fotoagna izao mamaramparagna azy atsika ke asainy ampitiavagna aby atsika jiaby iaraka hitandregny zegny hatramin'ny farany miaraka amin'ity onjam-peon'ny radio Fagniry mamitsika ity izay araintsika amin'ny module de fréquence 105.4 MHz. Ankafaliana ankaravona mandrakariva no hitrahofana amintsika olo raika ziaby Fratelli Tutti amin'ny alalan'izao fandaharana izao. Efa manakaiky tokoa ny paka zay naverimberisika matetika fa ankalazasika any Kristy fihavanana, zany hoe izy manolotra ny ainy mandasaka ny raha mampiombona antsika amin'Andriamanitra ka mampiombona antsika samitsika ka mahatonga antsika ho zanak'Andriamanitra. Ary zay no ankalazasika amin'ny sabosy masina ka teraka indray ao amin'Andriamanitra isika, afahateram-baovao ho isika. Ary zay no mahatonga ny paka ho fahariana vaovao, ka noho izy fahariana vaovao ary dia miverina amin'ny lohany ihany koa noho n'izay fiovantsika zay, lay changement radical ao amintsika zay, lay fiovanpenitra mahery vaika vokatry ny safidy ary niteraka conviction
isika folakevitra fa i Kristy no lalana sy fiainana ary fahamarinana dia miova ny fiainantsika ary dia olona raika ao amin'Andriamanitra isika fianakaviam-ben'Andriamanitra ary zay ny tanjony ny ensiklika zay ny fakafaka isika ary dia niezasika no jerena araky ny soatoavina malagasy zay indrisy tado overy satria araky ny voalazan'ny papa ity Kristy zay sy krizy ara-pahasalamana fosiny fa krizy maro lafy dia manapotika mandrava d'extrusionisme hoy izy fandravana izao krizy izao ka ny soatoavina rehetrarehetra ary hatramin'ny mahaolona misy azy no potika ka izay no antony jeresika any fihavanana zay soatoavina ary ny zava-misy iainantsika tehitriny eto Madagasikara amin'izao fotoana izao dia mampibaribary an'izay hoe korotana virus misy no miaina ao anatsika ao. Misy virus manakorotana ny fiainantsika manontolo ka izay indrindra no nizeresika ary mba hahafahasika mankalaza ny Paka araky ny averimberisika ny fankalazana ho asika sy fahaserovana fosiny fa no ny asa ny fanahy masina dia mivelona an'izay fankalazana izay sika ka inona ary novelomitsika fa i Kristy fihavanantsika ka raha fihavanantsika izy dia mihavana amin'ny Andriamanitra isika ka raha mihavana amin'Andriamanitra araky ny lazaisika teo dia miova ny fifandraisasika samy olombelona satria olona raika ao amin'Andriamanitra isika fratelli tutti ary rehefa mihavana ao amin'Andriamanitra isika dia miova koa ny fikolokolosika ny zavaboary ary dia izay no ataosika sy hoe mampitovy fosiny sika na mampandahatra ny fihavanana na dia sy ho alalintsika amin'ny ansipriny azy fa asongatsika araky nanoratan'ny papa ny fratelli tutti ireo soatoavina zay ao amin'ny fihavanana fantatra sika fa sy lavorary amin'ny maha olombelona sika io fihavanana io somambisamby ihany hoy isika kanefa efa azo lazaina fa io raha iesany fanahy masina diovy ny fanahy masina dia mitondra tsika tokoa amin'ny eglizy fianakaviam-ben'Andriamanitra ary zay no tiany papa ho tratrarina amin'ny alalan'ny fratelli tutti ka izay indrindra ary inona moa no tanjony fihavanana raha atao banko tokana araky ny lazaisika teo isika dia sy izery amin'ny antsipriany izay momba ny fihavanana izay satria sy anana fotoana isika fa raha fitinina ny tanjona sy ny fototra ny fihavanana dia aprindra ny fiainana eo anivon'ny fiarahamonina ka hatonga asika ho fianakaviana iray ary zay no mahatonga ny malagasy ny resaka fianakaviana ho asika malagasy dia sy ny ankohonana fosiny fa misy ny fianakaviana mivelatra ary de tena mivelatra misy aza ary araky ny lazaisika dia ho an'ny malagasy sy misy zany hoe vahiny zany fa olona raika asika ziaby ka izay indrindra io tanjona io anefa dia ny ifampisimbinana sy ifanasoavana ka ny tena tanjona faratampony dia ny fikazina ny aina ary zay no mahatonga ny malagasy milaza hoe mamy ny aina io aina io zany ny tena soa ambony indrindra iombonana ka ny fiarovana ny aina no tanjona ny fihavanana ary de zay no azahosika ary miresaka ary mampifandray an'ity fihavanana amin'ny ensiklika ary izay ny tanjon'ny fihavanana hoentin'ny Kristy i Kristy fihavanana araky ny lazaisika teo dia nanome ny aina izy lay
aina ka mba ahatonga antsika ho zanak'Andriamanitra satria lay aina ao amintsika ao potika ny fahotana ary izay indrisy no miseho amin'ny alalan'izao korontana virus izao ka izay indrindra no ilaina an'izay fiovam-penitra mahery vaika lay safidy ho faty ve sa ho velona sika ao amin'i Kristy maty amin'ny fahotana kosa nefa ka izay na ny mahatonga asika mamerimberina miara-maty amin'i Kristy amin'ny fahotana mba hiara isangana aminy ao amin'ny fihavanana izay hoentiny ka ahatonga asika ho fianakaviam-ben'Andriamanitra olo raika satria ampihavan'ny Kristy isika. Isentokely aloha isika hieno hira engavisika ny ireo teknisianina dia hiverina eto indray isika rehefa avy eo. Fiarovana ny aina no nio aina sarobidy ary zay no tanjona sy fototra ny fihavanana ho isika teo no mahatonga ny firaisankina no mahatonga ny fifarombonana no mahatonga ny fifampitsiminana ary izay no mahatonga ny hoe asavadidrano sy vitara sy fanakonana azo tokana sy mbahala zany hoe io valitanana ateriko alao araka lazaisika hoe indrisy mipetraka ao anatin'ny fitadiavana ny tombosoa izay dia fiarovana ny aina izay fa somamosamo moa isika ary izay indrindra no ezahana diovina amin'ny alalan'ny ny finoana amin'ny alalan'ny fanantenana amin'ny alalan'ny fitiavana ampianarin'ny Kristy ary ezahany vita batemy EOV missionnaire mivelona ka tonga azy ho tabernakla ka izay indrindra no izeresika amin'izao tapany izao fa mila tontolo vaovao tontolo mpiainana voadio ny fanahy masina izay lelazain'ny papa ao amin'ny encyclique hoe nouvelle culture mitaky dingana vaovao ary zay ny atao hoe batemy isika manao dingana ary zay ny atao hoe paka fandalovana miala amin'izay culture de la mort ka miditra amin'ny culture de la vie lay civilisation de l'amour lay tontolo mpiainana ny fitiavana ary ny fihavanana somamy samby ihany dia efa ahitana an'izay tontolo mpiainana izay ary zay no mahatonga amin'ny milaza hoe indrisy noho ny ty korontana virus sy zao fanatotoloana sy zao globalisation sy zao mondialisation zao hoy ny papa dia lasa tonga hatrany amin'ny fandravana isika destructionnisme ka izay indrindra ho an'izao tontolo zao manana an'izay ho isika ary averimberisika matetika izay fa isika manana ny Kristy ary zay zany ny safidy miankina amin'ny safidysika zany no afahasika manorina
anio culture io zany mahatonga asika hoe eo ve manorina eto ea eglizy tranoben'Andriamanitra, i eglizy fianakavian'Andriamanitra zay nitoto frately toty, ary zay ny ataosika hoe olo raika. Inona ary no dingana tsy maintsy atao amin'izany fanorenana izany, ary io no mahatonga ny papa aza milaza fa architecte ary artisan, zany hoe manana fahaizana manokana, manana talenta manokana, samy ampiasan'izay talentan'izay ao ireny fahasamihafana omen'Andriamanitra sika ireny zany, sy hoentina hifanapotena, ifandravana, fa kosa hifampisimbana, ampiasaisika izay fanomezam-pahasoavana rehetrarehetra omen'Andriamanitra anorenana amin'ny zay fianakaviam-ben'Andriamanitra zay, anorenana an'izay olo raika asika zay. Tena fanorenana zany no atao, ka noho izany raha fanorenana izy dia sy vita indray andro, ary sy vita ny ezaka indray mandeha fotsiny hoe nankalazany paka izahay ka faly ravo satria nivelona n'izay paka izay, fa amin'izao zany dia miroso isika, ary zay no mahatonga asika miresaka mandrakariva hoe nouveau départ, fiaingana vaovao amin'ny maha olo-pinoana asika, amin'ny maha olo-panantenana asika, satria mety misy fotoana mahakivy asika fa i Kristy sy miova omaly anio ary mandrakizay, ary olo-pitiavana isika, ary zay no sapany masinday François d'Assise, ary zay no tiany papa ho ampitaina amintsika tokoa. Aoka isika zany ho mpanorona manana fahaizana araky ny talenta omeny ansika, ka anana an'izay ezaka atao ampiombona zay, ka anorona culture de la vie fa sy culture de l'amour, ka eo anelanelan'izay dia mitaky toetra maro isan-karazany zany zay tiako asongadina eto, ary hoezasika ho azavaina eo amin'ny dingana manaraka zay eritreretisika vokatry n'izao paka izao. Fa fataro zany fa ho asika malagasy aza dia napetraka sika mandrakariva ho ferovana n'izay filaminana sy izay lamina eo anivon'ny fiarahamonina, eo anivon'ny fianakaviam-be izay ny fifanankalozan-kevitra, ny teny erana. Zay zany le culture de dialogue zay ilaina indrindra hoy ny papa afahasika manorina, zany hoe ao anatin'ny fifanankalozan-kevitra ka hitadiavina ny marina. Io ny fantatry ny malagasy ihany koa fa ny marina dia fisaka, zany hoe sy hita vetivety io ka ilaina nefa ny marina. Eto kosa dia aoka ahazava ny resaka fa isika manana référence, isika kristianina, marina sy hoentisika andravana na amoretana na anjakazakana, sanatria miverina teo amin'ny taloha isika fa anjara sika nefa, ary zay no anrana sika ho missionnaire aneo ny marina tisiza fa i Kristy, ary zay no atolotra sika amin'ireo manodidina sika, ary sisy anenenana zany, ary sisy mahamenatra fa edivana ao am-po ao amin'ny fiainasika no izy roa sika amin'ny marina. Zany hoe isika sy anjakazaka fa amin'ny alalan'ireny fifanankalozan-kevitra, amin'ny alalan'ny fiainasika dia oka izoro amin'ny marina isika. Io no mahatonga sika mamerimberina matetika hoe ny problema eto amintsika dia sy hoe isika sy manan-karena, sy hoe sy misy sy manam-pahaizana, sy misy ny tena politika na vinavina, fa ny olo-marina no sy misy, ka mahatonga nyreny korontana ireny. Satria fiasaram-belatsia no mipetraka raha marimaritra iresana no atao. Mety dingana ilaina zay amin'ny fifanankalozan-kevitra dia fataro nefa mety animba zavatra ny marimaritra iresana, satria
sitafita amin'ny tena marina isika fa marimarina fotsiny ka ny antony dia ialana amin'izay fanafotoinana izay no mbola sy mahalavorary ny fihavanana matetika satria mitondra amin'izay marimaritra irisana izay fa araky ny voalaza teo fisaka ny marina fisaka ny rariny ka mijanona eo ka ny sisy tena fampandrosoana sisy tena firosoana amin'ny tena fandrosoana satria mbola ilay ena maso sy ny fiasaram-belasi ary fifandaminana mba sy hisy korontana fotsiny ka ina nefa amin'ny fotoana voafetra fa raha tena tiana marina androso dia aoka ho any amin'ny fahamarinana ary lazain'ny papa ao amin'ny encyclique io ny expérience ohatra zao ny tany Afrika Asimo sy maintsy nisy ny filazana ny marina hitondra ny réconciliation amin'ny fihavanana marina raha sisy ny marina sarotra ny ametraka an'izay tena fihavanana izay ka ny marina anampy asika dia i Kristy isentokely indray ary sika sambatra sika manana any Kristy marina ka aokary ireo teknisianina andefa hira anankiray afasika andinidinika ary isentokely alohan'ny anoizasika ny dinika eto oloarake atsika nanikavianarake isika nakambany fitiavana liamandetrao am Kristy ifankatiava atsika jiaby oloarake atsika nanikavianarake isika nakambany fitiavana liamandetrao am Kristy ifankatiava afakoya ifankatiava isandikoya ifankatiava oloarake atsikaya ifankatiava afarake atsikaya afakoya ifankatiava isandikoya ifankatiava oloarake atsikaya ifankatiava afarake atsikaya. araka izay voalaza sika izay dia fototra lehibe amin'izao fanorenana ho isika chantier hoy ny papa ao amin'ny encyclique dia nanambarany fa fototra lehibe amin'ny fanorenana an'izay tontolo izay ilay tontolo fiainana mikolokolo aina fa sy sanatrian'izany tontolo fiainana mikolokolo fahafatesana ny fizoroana amin'ny marina ary ny marina ho isika dia i Kristy ary zay ambaran'ny Kristy ary zay ampianariny ny Kristy ary fantatra sika fa izay marina nizoroan'ny Kristy izay dia sy nataony kobakambava fa ny ainany manontolo amin'ny fiainany andavanandro ka ao amin'ny numéro 226 sy 227 ny papa no manatratra sika ao amin'ny encyclique ary anomezany ohatra zay azo lazaina na dia sy lavorary aza fa naomby kosa dia ny niseho tany a Colombie ary ny niseho tany Afrika Asimo ka ny fanorenana ny fiombonana ny fampizoroana an'izay tontolo mpiainana mikolokolo aina izay dia miainga mandrakariva amin'ny fizoroana amin'ny marina ary ny marina nefa araky ny lazain'ny papa ihany koa amin'io encyclique io dia sy misaraka amin'ny
ny famindrapo sy ny fifamelan-keliko raha hitady fiadanana isika sy fandripahalemana izy dia sy maintsy mamboly famindrapo sy fifamelan-keloka sy ho tanteraka nefa zay fifamelan-keloka izay raha sy ao ny fifampitokisana ka raha ny fifampitokisana dia sy misaraka amin'ny sy fivadiana zany hoe ny fidelité ary ny fifampitokisana dia sy misaraka ihany koa amin'ny firaisankina ary zay no mahatonga azy miresaka ny hoe fifankatiavana eo anivon'ny fiarahamonina amitié social lay fitiavana ivelomana eo anivon'ny fiarahamonina ka ny tanjona izany dia ahatonga sika ho sy misara mianakavy zay le nilazaisika teo hoe olo raika ao amin'Andriamanitra ka rehefa olo raika ao amin'Andriamanitra isika dia sy maintsy mifanaza araky nilazaisika teo zany raha ao ny fahamarinana fifampitokisana dia sy maintsy misy ny fifanazana sara ny miresaka an'ity fifanazana ity fa io koa dia efa nisan'ny potika rava amin'izao fotoana izao ka aoka ivelona an'izay tokoa isika ka ahatonga sika ary olo raika ao amin'Andriamanitra ho fianakavian'Andriamanitra ka afaka mifampitan'izay aina sarobidy vokatry ny fihavanan'i Kristy zay ary zay ny atao hoe baka ka taranaka mivelona tokoa an'izay fiainan'ny mpianakavy izay sika ka ahatonga antsika malagasy aza milaza hoe fianakaviana iray ny velona sy ny maty ray trano velona ray trano maty iray fasana ary io no ambara na somambisamby ihany ho asika malagasy fa ho asika olo raika isika fianakavian'Andriamanitra dia ambara sika araky ny fikepinoana ataosika fa ao ny fiombonany olo-masina zany hoe fianakaviana ray sika eto tany sy any an-danitra satria zanak'Andriamanitra ka izay iaina sika eto no omanatsika ny fiainako avy ary izay no sy maintsy anavozasika araky ny asan'ny fanahy masina zany ny fiainasika eo ary zay no mahatonga sika hoe sy maintsy misy izay fiovampenitra mahery vaika eo amin'ny fomba fiainasika ary zay no ambaran'ny papa eto ampamaranana an'ity encyclique ity ahatonga sika zany ho iombona tanteraka lay fiombonana ao amin'Andriamanitra zay ambarasika ao amin'ny fikepinoana ao amin'ny credo ka ananasika zay hoe ola raika ao amin'Andriamanitra isika ary araky nilazaisika ary nilazain'ny papa moa marimarina koa dia zay raha ny tena marina ho izy dia zay ihany koa no tena antopisian'ny fivavahana rehetrarehetra raha fivavahana mifototra amin'izay hoe Andriamanitra izay ny fivavahana dia tsy maintsy ikasaka mandrakariva amin'izay maha olo raika ary maha fianakaviana ny fianakaviana Andriamanitra ary zay ny somambisamby tao malagasy ka ny fihavanana zany dia napetraka ny malagasy ho fitaovana ho lalana irosona amin'izay fiombonana zay fa isika kristianina kosa ary vokatry ny batemy dia manana an'i Kristy fihavanana satria ary izy no mitondra sika amin'ny tena fiombonana tanteraka ary izy nandresy ny rasy io rasy destructionnisme lazaisika izao io dia io no resen'ny Kristy io le fahotana fahotana tamin'ny fototra zay tao amin'ny Adama sy Eva no resen'ny Kristy io ka anjara sika zany no mandray ny Kristy fihavanana ka azary
ola raika zika ziaby frately toty fianakaviamben'Andriamanitra ka rehefa manorina an'izay sika dia miroso amin'ny tena paka fandalovana, miala amin'ny rasy, miala amin'ny fahafatesana, miala amin'ny loha ka tonga amin'ny fiainam-baovao, anana aim-baovao, fahateraham-baovao, fahariana vaovao, ary zay ny paka ho ansika ry kristianina, ry kristianina ava malala, ho ansika olo raika ziaby zay mitandre an'izao fandalinana fohifohy, miala siny fa sy afaka niditra amin'ny antsiprinsika, na mikasika ny antsiklika zany, na mikasika ny fihavanana, fa niezaka nataosika dia mba iova ny fosika ka hitondra sika amin'ny fiovampenitra mahery vaika, ka rehefa mitonga amin'ny fiovampenitra mahery vaika sika dia anao ainga vaovao, anao fiangana vaovao, ka iroso amin'izay fianakaviamben'Andriamanitra izay, ka izao indrindrary ny fotoana ho isika, izao ny fotoana sarobidy, ka hokary anapa-kevitra isika, na ho rendrika hoy ny papa satria mandeha samy mitady, na ifampisimbina isika ka ho tafita, ataoko fa samy maniry ny tafita isika, raisoary Kristy fihavanana, izy ilay sy miova omaly anio ary mandrakizay, izy no lalana sy fahamarinana ary fiainana, ary fantatra sika lay nametra sika ny fitokisasika dia Kristy lay sy mivadika mandrakizay. Ka ny fahasoavan'Andriamanitra ary sy ny sodraniny ary ny fisolovany fanahy masina anampy asika asapan'izany, ka raiso ny sodranin'Andriamanitra hoentsika mamakivaky fiainam-baovao miaraka amin'ny Kristy, paka miaraka amin'ny Kristy fihavanana, lay sy miova omaly anio ary mandrakizay. Ombatsika menakavy eny ny fiadanan'ny Tompo ho tanteraka tokoa any izany, isodrano anareo any Andriamanitra ray mahefa ny zavatra rehetra, ray zanaka sy fanahy masina. Amen. Hitantana fiainam-baovao sy fahariana vaovao ho ansika ny i Kristy lay nandresy ny fahafatesana faratampony rasy rehetrarehetra, ka anorina fiainam-baovao ao amin'ny Kristy any isika, isorana ny Andriamanitra. Tsy atsika fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika. Tsy isika fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika, no izy ho antsika sandrivaky, sy asantsika miaraka aminy. Ny fianakaviana no tany-ketsa ipoiran'ny vocation. Déploie ton cœur et viens nous sauver. Délivre-nous de nous, délivre-nous de tout. Fa sisika tokoa fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika. Sisika fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika, no izy ho antsika sandrivaky, sy asantsika miaraka aminy. Fa olo raika tokoatranisika ao aminy, fianakaviana iray ao aminy, tsy misy hevitrevitra, ny olo no mampizara indraindray, fa Andriamanitra i Jesoa lay mpiantony tsara ran'olotra ny ainy, olo raika, ary ao amin'ny fiangonana, ao amin'ny eglizy, dia sambatra tsika mahasapan'izay. Olo araiky atsika atambatry ny fanahy masina kamiray, olo araiky ao amin'ny Kristy. Fandaram-pampianarana iarano amin'ny son excellence Monseigneur Benjamin Marc Caramarson eto amin'ny radio Fagniry.